Salmerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy ty andro tolakandro hariva itya manona fiadanan'ny tompo aminao anio. Fampizara ny afatra isika arak'izay mety hitarian'ny tompony tsiraray avy androany. Paosikavantsika ny baibolitsika ao ambokiny Romanina, bokiny Korintianina. Jerentsika ny Korintianina voalohany toko 5. Korintianina voalohany toko 5 dia vakitsika ny andinin'ny 7. Korintianina voalohany toko 5 dia vakitsika ny andinin'ny 7. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Esory masirasira ela, mavongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo. Fa vaovao no Kristy Paska ho antsika. Ka dia aoka isika anao andro firavoravona tsy amin'ny masirasira ela na masirasira loloposy faharatsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia fahadiova-po sy fahamarinana. Amen. Romanina toko 9 vakitsika ny andinin'ny 4 katramin'ny 7. Romanina toko 9 dia ny andinin'ny 4 katramin'ny 7. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray kosa no andehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Fa nanampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesantsika dia tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nomboana tamin'ny animbana ny tenan'ny ota, mba tsy ampotsika ny ota intsony, fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Libéré du péché ndika le hoe afaka amin'ny ota. Androany dia ifampizarytsika mikasika ny teny hoe voavony Kristy Paska ho antsika. Ilay izy ohatrany rehefa mamaky an'ity baiboly ity moa zany, raha ohatra hoe vakina amin'izao fotsiny ilay izy dia ohatrany hoe mandehandeha ho azy fotsiny famakina anazy, ohatrany hoe évident hoe fitiavan'Andriamanitra. Tamin'ny lahady zao tsika niresaka mikasika ny fanjakan'ny lanitra, resaka zavatra ohatrohatr' izany tsika zany dia ohatrany hoe mety, ohatrany hoe zany ve dia tsy azo fa rehefa tena andramo nge mametraka fanontaniana amin'ny tenanao rehefa mamaky zavatra anankiray hoe inona ny dikan'izao ary, dia eo ianao ahita ny anatinao any hoe ohatrany tsy tena azoko tokoa izany ary inona tokoa ary. Dia ohatran'izany zao Korintianina voalohany toko 5 andinin'ny 7 iny hoe fa voavony Kristy Paska ho antsika. Dia ohatrany hoe araka lazaiko teo hoe évident, ohatrany hoe mazava be, ohatrany hoe zay voavony izy dia Paska. Fa rehefa voaboasanao le zavatra dia tsy fantatro ianao fa za manokana ohatrany somary very ihany hoe voavony Paska, inona ny fandraisana zany zavatra zany, ahoana zany mankalaza Paska zany. Zay zany le fanontaniana goavana, ohatrany ahoana za mankalaza Paska. Fanontaniana tonga dia ohatrany hoe mora kely mankalaza Paskako, mandeha miangona, ho an'ny sasany manao sakafo tsara, mankalaza Paska Antaniny tena nareo dia antanio namanareo hoe antanio izy iny ohatrany ahoana za mankalaza Paska. Raha omeko fotoana nareo mandritra ny 10 minitra hoe ndao ataontsika pause kely ny toriteny dia samy miresaka amin'ny namany, ohatrany ahoana za mankalaza Paska.
fa ifampijerijery daholo tsika resy hoe ahoana tokoa moa zany mankalaza paska zany, fa inona marina le izy, fa ahoana ary zany zavatra zany, ohatrany hoe mora nefa tsy azo, zay le izy, ohatrany hoe mora nefa tsy azo, ohatrany hoe lojika be nefa tsy anazavana azy. De zay mihitsy nefa le izy de niodina tany natasaiko tany hoe ahoana tokoa ary zany ry tompo, inona ty zavatra ty, inona ty resaka ty mankalaza paska. Zay zany loha hevitritsika androany, tsy momany kokory zay fa de zay nomen'ny tompo, mankalaza paska. De nao tsika ifampiresaka zany ohatra ny ahoana le izy tany amin'ny testamenta taloha. De rehefa hiala tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely de nodidin'Andriamanitra izy hoe ho voaloham-bolana ao anareo ty volany ty de noho izay anton'izay indrindra de afaka 7 andro ianareo de ankalaza ny atao hoe paska. De inona moa i paska io? Amin'ny teny anglisy izy de hoe Passover, zany hoe fandehanana fiampitana, zay zany fiampitana. De fa maninona no ankalazaina le paska? De ny sary voalohany naseho any tany amin'ny testamenta taloha de zao hoe ho avy ny andriana, ho avy ny anjely fahafatesana amangy isa-tokantrano. De rehefa misy ny rano zanak'ondry mitolana sy tataom-baravoaranareo de andingana ny tokantranonareo izy. Zay zany le Passover, mandeha mandingana ny tokantranonareo. Fa le Passover faharoa ihany koa de fifindrana. Hiala eto Egypta ianareo de hoentiko mandritra ny fotoana maromaro mahatratra any amin'ny tany izay araka fomba fitenin'Andriamanitra any amin'izay tsy fantatrareo. Fa promesy fotsiny de zao hoe tondra dronono sy tantely de aza matahotra mino fotsiny ihany. De lasa zareo nentina. De natao ny paska de nafinaritra be ny paska ny zanak'Israely herinandro. De zay ny kopien'ny kristianina de nampatonga le hoe herinandro masina de ndaoko antsika mba hanao herinandro masina. Fa ny tena paska dia ilay fihinanana ny ondry, zanak'ondry atsatsika zany lavay ny deparandry zareo ho any Egypta, hiala any Egypta. Ny sary zany raha lasana bavy ao anatin'ilay tontolon'ny testamenta taloha de felana amin'ny toerana anankiray, felana amin'ny zavatra anankiray, felana amina tantara anankiray, de fiovana tantara hafa, fandehanana toeran-kafa. Zay natao hoe mankalaza paska. Zay ny dikany atao hoe mankalaza paska. Fa maninona mankalaza paska? Satria hiala eto de hifindrato. De rehefa hiala eto hifindrato de tsy miala fotsiny de mifindra, fa tsy maintsy misy vidiny aloha zay fialana sy fifindrana zay. De ny vidiny aloha de mba tsy hahafatin'ny lamato rehetra dia nomena ny zanak'ondry ny ondry tsirairay avy samy namoniny azy de nametraka izany teo amin'ny tolana sy ny tataom-baravarana. De rehefa vita zay de nihinana mofo tsy misy masirasira de nihinana mangidy. De zay vao lasa nandeha nanao an'le paska. Zany hoe zavatra zay apetraka ilay fankalazana paska de misy tontolo anankiroa tian'Andriamanitra, misy tontolo anankiray tian'Andriamanitra ary misy tontolo anankiray tia mifindrana. Amen. Isika tsy mankalaza paska fotsiny, voavony Kristy tsy ampatonga atsika hanao fety. De toute façon tsika mahita fomba anaovana fety foana na voavony Kristy na tsy voavony. Rehefa tafarapara-keo de ndora ngamba hividy anina, andao hividy ako, ndao hividy zava-pisotro, ndao zao mahita lalana foana ny olombelona anaovana fety, fa tsy voavony Kristy anaovantsika fety. Amen. Tsy voavony Kristy ho fitahiana ho atsika, tsy voavony Kristy, tsy voavony lay zanak'ondry paska tao amin'ny testamenta taloha
apatonga zanak'Israely tonga dia hoe amizaytsika manana fiainana milamina, fiainana tsara, tsy resaka fanasitranana. Na dia ora ny teny hoe diakapoka tamina sitrana antsika, nitondra ny herintsika sy nivesatra ny aretintsika izy, nefa tsika nanao azo nokapohana sy sazian'Andriamanitra. Fa Kristy tsy voavono, amplamina ny fiainantsika fotsiny. Zay ny erreur ny zanak'Israely. Ny fahadisoany zanak'Israely dia nieritreritra izy hoe hiala eto Egypte tsika dia afaka nigadrako nandevozona taloha, afaka ankehitriny anao zay tiako atao ahako manomboka izao. Dia diso fanantenana amin'izay zareo satria tsy zay ny zavatra izay nataon'Andriamanitra rehefa tafavoaka ny Egypte izy. Tsy zay ny zavatra nataon'Andriamanitra, fa zavatra hafa mihitsy. Izy nietrehitra hoe mety foana ny état d'esprit anay, mety foana ny fahatsapanay, mety foana zay iainanay eo, zay toe-po sy toe-panahinay eo. Rehefa miala ny Egypte zay dia hiditra ny tany Kanana. Fa Andriamanitra kay tsy zany mihitsy ny fotom-pisainany. Fa misy antony matoy novidiana tamin'ny rany zanak'ondry zay manondro an Jesosy. Rehetra zanak'Israely ireto, hiala amin'ny toerana anankiray, hifindra amin'ny toerana anankiray. Voavono Kristy Paska ho antsika, voavono ny zanak'ondry Paska ho an'ny zanak'Israely. Tsy afandry zareo manao zay tiana tao na mahazo fiainana manokana na arak'izay revirevo sy mahafinaritra azy, fa hialany amin'ny toerana anankiray dia hifindrany amin'ny toerana iray. Ino ny toerana iray io? Io toerana io dia atao hoe Egypta. Ary atao amin'ny boky Romanina dia manambara izy fa niendrika io zavatra io ihany koa dia ny fahotana. Misy endrika be dia be l'Egypta, misy fahotana, misy fahafatesana. Ny amin'izao natoko fahatelo izy milaza zay, tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. La Egypta misy sary be dia be, fanadevozam-pahotana. Any amin'izao natoko fahavalo andiny faraka amby telopolo izy misy an'izany. Raha maritra amin'ny teniko ianareo dia mpianatra tokoa, ary fantatrareo marina ary marina nafaka anareo tsy ho andevo. Reo namalika nanao hoe zahay taranak'i Abrahama ka tsy mba andevon'izaniza akory hatrizay. Jesosy nilaza zay rehetra manota dia andevon'ny ota. Raha ny zanako anao afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fa saingy fanafana anareo, tsy hoe manam-pahefana Jesosy akory dia tenenina fotsiny hoe miala. Tsy hoe manam-pahefana Jehova akory dia tenenina fotsiny fa raha hoe miala reo. Na tianao na tsy tianao farao zany Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra, miala ny zanako, miala ny Israely manomboka izao. Fa tsy maintsy novidiana. Ary ny fivitanana ny zanak'Israely dia ny ran'ny zanak'ondry izay tsy fantany akory. Za manaraka pejy anankiray dia misy mpampianatra jiosy zay ao amin'ilay pejy. Dia mahafinaritra any miaino azy satria mahafinaritra ny fomba fanazavany. Fa rehefa miaino an'izy koa nefa dia ny fifaliana faharoa ananako dia za matakatra an'izay tsy takatra ry zareo. Izy manao an'ilay fihetsiketsehana rehetrarehetra vao tantaraiko amin'ny vadiko hoe grave be ke ny zanaky neny jiosy ireo le resaka manao mofo le atao hoe maty zoty iny, le mofo mpandraisana iny. Fa io laforony zareo tsy maintsy atao kasera aloha. Dia fomba fanaovana an'ilay kasera, diovina amin'ny produit maka coton-tige mihitsy ianao dia sokirinao, fa sao dia misy lalivay le laforinao iny zany. Sao dia misy ina lalivay moa? Levure. Sokirinao isaky ny coin sy ny recoin rehetrarehetra. Diovina. Vite zay ozy izy, chauffena température maximale pendant 15 minutes. Vite zay zavatra ray, raha mbola tsy afa-po, avereno indray fanadiovana. Misy produit spécial mihitsy. Vite zay kasera amin'izay ny laforinao, azonao ampiasaina amin'izay. Endrareo ny fitaovana rehetrarehetra tena misy antony daholo ny zavatra hoe atao hoe kasera iny tsy azo andalovana kisoa iny na ny kely ary. Na ny camion raha tsy maintsy vao contrôler. Tenao mijery alizy ao anatin'ilay izy hoe zay ny zavatra iainana, rituel fombafomba. Azonao hoe inona ny anton'ilay izy, fa izy tsy mahafantatra fa dia rituel ilay izy aminy. Misy fariseo hoe zany, karazana fariseo zany mampianatra mpampianadalàna ohatran'izay fandeha. Dia ianao mahita kosa anatin'ny tontolo fanao hoe nahoana Jehova ny nampanao azy zany. Teboka voalohany raha lasaina-pavy. Ny zavatra mila fantatritsika mikasika amin'ny Paska, tsy afaka navoaka fotsiny tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely. Fa tsy maintsy misy zanak'ondry nandony vidy ny fivoahany zareo tao amin'ny tany Egypta. Ny zavatra mila fantatrao ho antsika zanak'Andriamanitra, tsy afaka avotsitra fotsiny eo ampelantanan'ny fahotantsika. Tsy ny devolana nanagadra antsika.
midevoly mpiasa fotsiny ihany midevoly nananatanjola fotsiny ihany fa ny fahotana ny nanagadra atsika, ny fahotana ny nanandevo atsika, ary ny fahotana no atonga ny olombelo natsiditra fiainana mandrakizay. Ny fahotana le sary ny Egipta mihitsy sy ny sary ny Farao tena sehon'Andriamanitra mihitsy hoe tsy mivoaka maimaimpony eo zany ianareo. Azon'Andriamanitra natao tamin'ny loza voalohany, tamin'ny voalohany indrindra dia efa navoaka, ary azony natao tsara mihitsy miseho amin'ny Farao, amin'ny alina. Tonga dia hoe avoay ireo oloko ireo ke ndaiko nareo menakavy raha tsy mivoaka ireo. Azony natao zay sa tsy azony? Za tsy natao. Satria misy sary navoaka tao anatin'ilay izy, tsy maintsy fidiana daholo. Ny fahafatesana ny tambon'ny ota, la mort et le salaire. Inona zany salaire zany? Zavatra tsy maintsy aloha zany. Vidim-pahotana tsy maintsy aloha. Ny vidim-pivoahana ao amin'ny tany Egipta tsy maintsy aloha. Ny vidim-panafahana amin'ny fahotana matoa Paul manambara ato amin'ny Romaina 9:7 zay efa maty no afaka amin'ny ota. Tsy tonga ho azy io, fa nisy fahafatesan'i Jesosy Kristy aloha. Zay avo afaka amin'ny ota, zany ny asarobiditsika eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Mora ny mitahy olona, na olombelona ary mahavita manao an'izany. Na olombelona afaka mamatsy olona mandra-patapitra ho fofona ny azony atao zany. Nisy tantara ny mpanao baolina tsy fantatra efa nandalo teo ambanomasina le hoe Ronaldo dia maverse volany amin'ity lehilahy mainty hoditra ty isaky ny isam-bolana sa isaky ny inona, tsy fantatro miassuré ny fiainany. Satria hoe io olona io no natafiditra azy sy natonga azy olo malaza tamin'ny baolina kitra. Na olombelona ary afaka miassuré fitahiany zany. Ny olombelona afaka manasitra na aretina. Azagaga ianao ny amin'izany fa mahay an'izany ny siansa. Ary tsy diso mihitsy ny filazana fa manasitra na ny siansa. Tena marina zany. Tsy voatery mandalo eo anatrehan'Andriamanitra fanasitranana rehetra. Fa raha tsy Andriamanitra manao didy manokana fanakanana hoe raha anina dia tsy azo sotranina na dia ahoana na dia asosoka ao daholo ary fanafody rehetra. Tsy mety sitrany ranona. Fa siansa mahasitrana. Fa ny fahotana tsisy fanafodina ankely ary. Teny men'Andriamanitra ny zanany ho voaomby ambony hazo fijaliana, ho voavono, zay le resaka resantsika, ho voavono ahatonga antsika hiala amin'ny toeram-pahotana hiditra amin'ny toeran'ny mahazanak'Andriamanitra kosa. Ny zanak'Israely nafahana tao Egipta, dia raha tafavoaka tao Egipta izy, dia zao no ambara ny soratra masina mandritra n'io fotoana rehetrarehetra io. Mbola tsy niteny an'izany mihitsy ny izy tany amin'ny Abrahama izy nyresaka hoe ianao nitarana koa fidiko, fa any amin'ny Exodosy rehefa tafavoaka ny Egipta amin'izay izy dia manambara sy any amin'ny Deutéronomia dia manambara izy fa ianao dia firenena voatokana ho an'i Jehovah. Zay zany ny antolena nafahana, tsy afahana fotsiny dia miriary, tsy afahana fotsiny dia manao zay tiana atao, tsy afahana dia midera sy mihirahira. Everiny olombelona fa zay no kadohan'i Jesosy. Hoe satria anao nanafaka anay dia hirahira ho anao zany zay mandra-patapitra ho fofonainay. Zay mihitsy le fandehan'ilay zavatra. No, tsy zany mihitsy. Andriamanitra tsy ampy anjely any an-danitra nitady olombelona izy hirahira ho azy mandra-patapitra ho fofonay. Everinao ve feo antsika ve dia makaiza eo anatrehan'ny feon'ny anjely? Zany feon'anjely zany mety tena tonga dia manidina miainga hatramin'ny aingam-panahy rehetrarehetra sy ny tsy fantatro rehetra. Fa tsy zany mihitsy ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo sy ny nahafatesany sy ny nahatonga azy ho voavono ho Paska ho antsika. Fa ny antony nahafatesany ho tafala amin'ny fahotana aloha antsika voalohany indrindra. Amen. Zay nahatonga azy nyresaka hoe mankalaza amin'ny Paska tsy amin'ny masirasira lolo-posy sy amin'ny fihetsaram-belatsihy fa amin'ny mofo tsy misy masirasira. Esoriny masirasira ela rehetrarehetra, faratsiana sy sisa rehetra ozy izy. Zay aloha voalohany indrindra. Miala amin'ny fahotana. Ho an'ny zanak'Andriamanitra zany afatra zany. Fa tsy ho an'ny olona zao tontolo zao. Ny olona zao tontolo zao mandray famonjena aloha ny asany. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra ny nanoratana ny Korintianina 2:5. Satria Jesosy maty ho antsika.
aza milalao fahotana ntsony e. Amen. Izy rehefa miresaka zay nangalatra ao ka tsy angalatra ntsony, zay nandainga ao ka tsy andainga ntsony. Aoka tsika fantatra ny antom-pisitsika mihitsy sy ny zavatra zay nataon'ny Kristy ho atsika. Fa tsy hoe satria voasotra ny an-danitra ny anarako dia za afaka manao kitoto. Olona tsy mahazo ny filazantsara zany. Za afaka manao zay tiako atao, afaka miteniteny indraindray eny ahako. Mahazo foka indraindray. Zany heveriny olona fa liberté ao amin'i Jesosy Kristy. Fa liberté ao amin'i Jesosy Kristy dia tsy tahaka izany fa nafahana tao amin'ny tany Egipta ny Israely ho amin'ny tanjony. Nafahana ho mifahotana isika mba olona voatokana ho azy. Amen. Olona voatokana ho azy. Raha manao fifaliana zany isika, manaova andro firavoravona ho anareo, dia tsy andro firavoravona anaovantsika izay mafaly ny nofontsika, fa andro firavoravona atakarantsika hoe za dia nafahana ho amin'ny fahotana, nafahana teo ampelantanan'ny fahotana mba olona voatokana ho an'Andriamanitra. Zay tsy takatra ny zanak'Israely. Dia inona nataon'zareo? Nanao andro firavoravona izy, fa tsy fantany hoe maninona izy eo amin'ny tany efitra. Tsy fantany hoe fa maninona izy no entin'Andriamanitra ao, fa maninona izy no tsomena rano, fa maninona izy no tsomena hanina. Tenin'Andriamanitra mihitsy milaza an'izany eny amin'ny Deutéronome 9:7. Namelanao onona, avelako mihitsy ho lany ny provisionao, avelako tsisy tsony, avelako ho zanako madinika hitaraina noana mba izako toetra anao. Misy préparation anatin'le izy, fa tsy hoe mandalo pasika fotsiny isika, tsy hoe navotana fahotana fotsiny isika dia miriary sy makafy fiainana, tsy hoe navotana amin'ny fahotana fotsiny isika dia mirehare ihany koa ny amin'ny zava-bitany Kristy ho atsika. Fa natao olona voatokana ho azy amin'izay isika. Inona le hoe voatokana? Ozy izy ny tenin'ny Petera manambara, ianareo kosa ozy izy dia firenena masina, ianareo kosa dia firenena masina, ianareo kosa dia fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Inona ny toyany? Mba ilazanareo ny hatsaran'izay niantso anareo, niala tamin'ny fahamaizinana, hiditra amin'ny fahazavany mahagaga. Nisorona amin'ny fahotana ianao, nafahana amin'ny fahotana ianao, dia tsy tapotratreo fa nasaina iaina amin'ilay olona voatokan'Andriamanitra, amin'ilay olona fanjakam-pisoron'Andriamanitra. Ozy Andriamanitra nyresaka tamin'ny zanak'Israely, Israely rehetra libradôly manao zay tiany atao, fa zao akatarana anankiray dia tsy nafantaranaki Levy. Taranaki Levy satria naninona? Satria tamin'ny vanim-potoana nisy problema teo anivon'ny Israely, raha tsy diso ako dia nitsanga ny Arona. Nitsanga ny Arona, tsy Arona fa nisy foko anankiray nitsangana dia nameliny rahalahy izay rehetra nanompo sampy rehetrarehetra. Dia nitenenin'Andriamanitra hoe ty firenena, ty foko ray ty atokako azy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Inona ny antom-pisitsika? Inona ny antony ankalazantsika Pasika? Ahoana le fankalazantsika Pasika? Ilazantsika ny hatsara n'ilay niantso antsika hiala tamin'ny fahamaizina. Ilaza ny hatsara n'ilay niantso antsika, ilaza ny Jesosy Kristy, ilaza ny fiainana mandrakizay, anangona ny ondry ny Kristy. Zay ny atao hoe Pasika. Ny atao hoe Pasika dia fialako amin'ny fahotana ary ny faharoa, ilazako ny hatsara n'ilay niantso aho, fa tsy anaovako fety fotsiny. Zany ny andro firavoravona ho atsika, firavoravona satria maninona? Satria ve nandresy tamin'ny tsy fananam-bola? Satria ve nandresy tamin'ny problema? Avy indray zao nyresaka fandresena mantsy, ny Pasika fandresena, Pasika fahombiazana, Pasika fananganana. Fa ilay tena Passover, fiampitana, fialana, ary ilay ranomasina mena tena manamarika mihitsy ilay karazam-piainana anankiroa. Tsisy hitovizana nge fiainany zanak'Israely tamin'izy tao a Egipte
sa fiainan zanak'Israely tao amin'ny tany efitra marina sady iso fa taiza tao amin'ny tany Egipta nisy mana sy papelika ary taiza tao amin'ny tany efitra nisy hena mitovy amin'ny fofon'ny Farao. Tsisy, samy hafa tanteraka na ny fivelomana ary hafa, ny asa natao hafa. Tany amin'ny tany Egipta ny asa dia ny manao ny tranon'ny Farao, endriky ny sary izay manamboatra foana ny tontolo-pahotana izay iainana. Zany inge sary n'iny Egipta iny. Ny Israely any manamboatra ny fitoerana, izy any manamboatra ny fahoriana, sady ory any izy manamboatra n'iny. Dia zany ny fiainan'io zanak'olombelona io, manamboatra fahotana foana, manamboatra fahotana foana. Rehefa tafiditra ao amin'ny Kristy isika dia tafasaraka amin'ny fahotana mba ho mpanompon'Andriamanitra. Amena. Ary zany ny fifaliana sy firavoravona, ary zany ny fankalazana Paska izay itenenan'Andriamanitra antsika, amin'ny mahavahoaka voantso antsika, amin'ny mahavahoaka voatokana antsika. Rehefa tafiala tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely, tamin'ny mbola izy tao, mieritreritra izy fa tompon-tany. Izy raha teo nanana ny Goshen, dia mipetrapetraka tao, dia efa tao izy sy ny razambeny nandritra ny 200 taona. Dia rehetrarehetra fa efa fananany fa rehefa niala tao izy, lasa mpifindra monina dia lasa vahiny sy mpivahiny eo amin'ny tontolo izay misy azy. Andova ilay tany Kanana nampanantenain'Andriamanitra. Sasenao vahiny sy mpivahiny eto amin'izao tontolo izao, mankalaza Paska isika. Inona ny Paska kalazaitsika? Paska tsy misy masirasira. Dao diovina amin'ny masirasira rehetra. Amen. Dao diovina amin'ny masirasira rehetra, lalivay rehetrarehetra. Lalivay rehetra esorina daholy. Esorina daholy zay rehetrarehetra. Zany io hoe Paska manao vandro firaviravona tsy amin'ny masirasira io. Samy mijery masirasira ny daholy. Inona masirasira ty amiko? So dia mbola misy vava masirasira ty amiko. So dia misy fisainana misy masirasira ty amiko. So dia misy fomba fijery misy masirasira ty amiko. Tenda ho hiditra an'le paka tena izy amin'izay fa voavony Kristy Paska ho antsika. Rehefa mihitsana amin'ny masirasira dia manolotra amin'izay ny tenantsika. Koa noho izany ozy izy ny tenanareo dia atoloro an'Andriamanitra. Andiny 1:12 Romanina 9:9. Areo ko tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovy efo maty ho an'ny ota. Izay mipasoka antsika. Fa velona kosa ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa voavoan'i Kristy Paska ho antsika. Anova ny antom-pisiantsika, anova ny fiainantsika, anova ny fisainantsika. Ingena ilay resaka hoe manala masirasira dia mitovy tanteraka amin'ilay resaka teo velona ho an'i Jesosy. Satria maninona amin'ny alalan'ny fialan'ny masirasira ao aminatitsika dia fantatry ny olona rehetra fa mpianatra ianareo. Fa raha masirasira mitovy amin'izao tontolo izao ihany tsika, ina moa no mampianatra antsika? Tsisy. Raha mitovy amin'ny fisainana, mitovy fiteny, mitovy fihetsika, toeraka le ihany ny samy hafa. Tsy misy ninina dikan'izany. Amin'ity ndray mitoraka ity amin'ity 2023 ity ndao antsika kalaza Paska. Fa voavony Kristy Paska ho antsika. Azonao ve le mankalaza Paska amin'izay? Mba tsy hankalaza fety isika. Mba tsy hankalaza loka tsara isika. Mba tsy hankalaza fiarahana amin'ny fianakaviana isika. Ny Krismasy azo atao ohatran'izay. Satria ny Krismasy tsy misy toromarika manokana hoe zao fomba fankalazana azy. Rehefa aniverserako tandremo azadino io fa mipasika ny nanome toromarika manokana izy ary mampafantatra manokana hoe inona ny dikany io, fa tsy daty ny dikany io. Tsy haiko naparazary na ny fisafidianan'ny Eglizy Katolika fa mitovy ny Paska, mitovy ny semaine sainte ny Jiosy sy ny Kristiana. Tsy haiko raha mitotona alahady koa ny an-jareo amin'ity na tsy, fa efa mankalaza herinandro masina zareo amin'ity herinandro tsika ty. Dia mba tsy ohatra n'izay ihany koa ny antsika miaina an'ilay izy fotsiny dia hitanao le endrika le masirasira te misy sary mahafinaritra be ka le izy hoe alaina hatramin'ny coton-tige dia sokirina daholo. Ianao koa zany any amin'ny ara-pananao mangala coton-tige, sokirina daholo izay rehetra masirasira, fampitedavana mihitsy ny ty mbola misy. Ozy izy le mpampianatra ny zareo farany hoe ny tena tsotra indrindra dia zao.
mividiananareo laforo a zay tsy avoakanareo raha tsy indre mandeha isataona naovana laforo spesiala mihitsy fanaovana maty zaoty paska dia isan'andro nareo izy ampiasao le laforo lefa misy laly vahiny ataovy mofo ataovy gâteau ataovy zay tianareo rehetra fa le laforo anankiray indre mandeha isataona voavoaka azonareo antoka amin'izay fa tsy misy masirasira jereo fa ny olombelona mankalaza ny olombelona mitandrina beny amin'izany zavatra kely fa le masirasira ny anaty tsy avelavela fotsiny ho azy amin'izao fangamo dia voatery tsy maintsy arabaky teny nefa izy amin'io no tena mpanaraka arabaky teny fa rehefa tonga eo amin'ny zavatra anankiray manelingelona anazy ngamo dia tsy maintsy arabaky teny le izy sasanao olona voatokana ho an'Andriamanitra zay ny antom-pisian'ny paska mba tonga anao ho separe voatokana voakisaka fa tsy diso misy an'izay fanambaran'izay ihany koa le teo fa zay maty dia afaka amin'io libre du péché séparé du péché mba nipotsika an'Andriamanitra velona amen tatsika hitsangana amin'izao fotoana izao dia samy mivavaka zay ny afatra ho atsika samy mijery ny tenany samy mankalaza paska araka ny paska izay tian'ny tompo mankalazaitsika dia hivavaka tsika Jesosy misaotra anao izay anio fa menao teny indray misaotrany amin'izay fitarianao anay fampafantaranao anay ny tena dikan'izany paska izany fa voavony tokoa Kristy paska ho anay ary tianao izay ankalaza paska ao anatin'ny fahafantarana hoe ohatry ny ahoana mankalaza paska tsy tianao izay ankalaza fety tsy tianao izay anao ny fombafomba ny fety ny hanina fihinana rehefa fety toerana fale rehefa fety ny zavatra tokony atao kanefa rehefa aveo hiverina amin'ny fiainana andavanandro fa ny antony nahafatesanao anovanay sy ny antom-pisianay analanay avy ao amin'ny famaizinana hiditra amin'ny fahazavanao mahagaga analanay tsy andevonota intsony fa zay efa maty ho ianao dia afaka amin'ny ota ny fahafatesanao teo amin'ny azo fijaliana ny manome alalana manome anay ny liberté misaotra indrindra Jesosy nao mantsika ilay raha hoe fanantenany indray niaraka aminao fanantenako ny onenanao fanantenany indray niaraka mina fanantenako ny onenanao tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona ato anatiko fanantenana fanantenany indray niaraka mina fanantenako ny onenana tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona ato anatiko tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona fanantena nindra amen afaka mipetraka tsika amin'izao fotoana izao raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany
ny talata amin'ny 12 ora sy sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava Soto